Miarabantsika rehetra indray tokasoa eto amin'ny page Let's Share. Misy tolotra vaovao be izay karakarainay amin'ny fitiavana be sy amin'ny fifaliana ho an'ireo izay liana hianatra ny teny anglisy. Koa mialoha izany dia mikarakara concours kely izahay izay mety azahoanareo fidinana maimaimpoana amin'izany tolotra izany. Dia ihany koa boky afaka mamafisanao ny fianaranao ny teny anglisy. Ka ny mombamomba ny concours dia afaka jerenao amin'ny description an'ity vidéo ity. Araky ny fafanaoko isan-kerinandro dia ny fizaranao ataoko anao androany indray dia momba ny hoe aiza no anombohana raha hianatra ny teny anglisy. Andao ary! Toy ny mianatra ny tenim-pirenena rehetra dia misy sokajiana ny olona mianatra na hoe niveauan'ny olona mianatra an'izany tenim-pirenena izany. Ka raha ho an'ny teny anglisy manokana dia misy ny atao hoe beginner na hoe zay débutant zany, dia misy ny atao hoe intermediate zany hoe niveau moyen zany, dia misy ihany koa ny atao hoe advanced zany hoe efa niveau avancé, ary misy ny atao hoe native na hoe tena efa mitovy tanteraka amin'ilay tompon-teniny ny niveau anao. Ka izany nahatonga nisafidiako an'ity fizarana androany ity satria hoe aiza no ambohana, aiza no tokony misy anahy amin'izao, inona no tokony ataoko raha izao ny niveau-ako satria tsika zao samy hafa daholo ny niveau antsika. Misy zao ny beginner, misy mety hoe efa advanced, misy mbola intermediate, misy kosa nefa tena efa hoe ohatrin'ny native mihitsy, tena native speaker. Zareo ireo ilay tena ohatrin'ny amerikana mihitsy sy ohatrin'ny anglisy. Fa androany tiako atoranareo hoe raha eto ny niveau anao ohatra dia inona no tokony ianaranao raha eto amin'ity niveau ity. Satria efa niteneniko taloha hoe tsy mety ilay mianatra zavatra be dia be indray miaraka. Dia izany hoe arakaraka ny niveau anao zany no tokony ianaranao hoe izao ny zavatra tokony ianarako raha izao ny niveau ako. Dia raha ohatra ianao nefa mieritreritra ato amin'ny niveau anankiray nefa mety misy zavatra ny niveau teo aloha raha mbola tsy voafehinao dia tsaratsara kokoa mbola mamerina sy manamafy izay tokony hoe raha beginner ohatra ianao dia izany hoe tokony hoe izao zany tokony voafehan'izany atao hoe débutant zany. Dia atomboka amin'ilay beginner ilay izy. Raha ianao zany vao tena hoe manomboka mianatra an'ilay teny anglisy mihitsy, zany hoe tena mbola tsisy hainao mihitsy na ary amin'ilay izy dia zavatra tokony ianaranao voalohany aloha dia tokony mianatra vocabulaire ianao. Izany hoe manangona ireo voambolana amin'ny teny anglisy ianao mba hihazatra hatrany ny sainao mahita ireny voambolana ireny. Izay zany raha beginner ianao. Izany hoe tokony fantatrao fotsiny aloha ny dikan'ireny voambolana ireny fa tsy voatery hoe mbola mianatra zavatra be dia be ianao fa izay hoe fantatrao hoe inona ny dikan'ny latabatra ohatra, inona ny dikan'ny seza ohatra. Izay dia efa essentiel raha débutant ianao na beginner. Ny intermediate indray dia resaka grammaire. Zany hoe intermediate zany efa avy nandalo beginner, zany hoe efa mahavoafehy voambolana maromaro dia miditra amin'ny resaka grammar. Zany hoe ao anatin'ny grammaire resaka corps na verbe ohatra. Zany hoe ao anatin'ny niveau intermediate ianao no tokony hoe hanomboka hahafehy ny grammaire rehetra amin'ny teny anglisy. Ho an'ny advanced indray zany hoe efa niveau avancé kokoa ianao dia ny tena essentiel ny tokony nofosanao dia ny resaka famakiana sy fanoratana. Izany hoe raha efa advanced ianao tokony efa mahavoafehy ny famakiana ary ny fanoratana ny teny anglisy. Dia any amin'ilay native vao tonga ilay hoe speaking. Izany hoe mitarava an'ilay speaking anao zany. Zany hoe efa voafehinao daholo ny resaka vocabulaire, ny resaka grammaire, ny resaka fanoratana, ny resaka famakiana. Satria manko ilay tena voatoatin'ilay speaking dia hoe mba hahazo olona ianao ary ihany koa ho azo ny zavatra teneninao. Zany hoe aza to dia maika be ianao hoe vao hianatra teny anglisy dia tena to dia hoe tena to dia teny perfect be ny zavatra teneniko na hoe mitovy be tena to dia accent américain be ny accentko fa mandeha tana-tohatra daholo ny fianarana an'ilay izy. Dia aza-kivy mihitsy mianatra an'ilay izy fa rehefa tianao io dia hainao foana mahavita
vita miconsacré fotoana fony ianao rehefa tianao io dia azaky io mihitsy fa bon courage daholo tsika rehetrarehetra ka araky ny mahazatra dia misy bonus indray omeko anareo androany. Ny bonus tsika androany dia ways to say you're welcome. Mazàna antsika rehefa misy olona miteny hoe thank you dia zatra miteny foana hoe you're welcome dia zao hovatsika kely indray le fiteny izany hoe afaka mampiasa ianao ohatra hoe no problem raha ohatra hoe namanao na olona efa fantatrao dia afaka ampiasaina soamatsara mihitsy izay teny izay. Misy ihany koa ny hoe the pleasure is mine izay indray afaka ampiasainao resaka formel kokoa izany hoe olona dia mahazatra anao na hoe olona mbola vaovao aminao na hoe olona mety hoe supérieur anao ohatra izy dia afaka ampiasainao zay. Dia ny fahatelo dia hoe ny no worries. Raha ohatra hoe misy miteny ianao hoe thank you for helping me dia miteny fotsiny ianao hoe no worries. Dia izay indray ny androany dia manantena anareo foana anaraka ny page jerena koa ao amin'ny description vidéo ny lien afaka ahitana ny page izay amoahanay vidéo isan-kerinandro dia mandrapena indray.